Amin'ny kafaliana hatranyray tompoko lasy tompoko vavy mbola itsidina ny tokantranonao amin'izao hariva izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery asaina mpanazanaritsika anaraka izany hatramin'ny farany resantsika nalaza tamin'ity herinandro ity teto Antananarivo ny taranja kickboxing eo ihany koa ny taranja baolina lavalava ny taranja handball izay mandray lalao iraisam-pirenena etontsika manomboka ny fotoana ary amin'ity hariva ity dia ny taranja kickboxing izany izay niatrika ny fedinany tompondakan'i Madagasikara nanomboka ny zoma teo ka ny farana androany 5% no mpandray anjara avy amin'ireo ligiparitra 10 tonga niatrika izany faninanana izany. Katoka mahery ny zato no tonga niatrika ny fedinany tompondakan'i Madagasikara taona 2024 eo amin'ny taranja kickboxing. Sokajy telo no nandray anjara tamin'ity faninanana ity dia ny sokajy kate, ny junior ary ny senior izay samy nandraisan'ireo lehilahy sy vehivavy anjara avokoa. Raha nivokatra nandritra ity fedina tompondakan'i Madagasikara ity dia saika nivoaka nandresy avokoa ireo kalaza eo amin'ity taranja ity. Na izany aza nefa dia manana ny hoaviny ihany koa ireo tanora vao misonitra indrindra fa ireo mpitratroka avy any amin'ny faritany. Mialoha ny nanatanterahana ny lalao famaranana tamin'ity tolakandro ity dia nisy ny filaharam-be izay nandraisan'ny ireo mpiatroka rehetra avy any amin'ny ligiparitra anjara na ampahafantarana ny mpijery tonga tetsy Mahamasina izany mpanao ny taranja kickboxing eto Madagasikara izany. Mbola ao anatin'ny lalao famaranana tanteraka moa amin'izao fotoana izao no tanterahana etsy amin'ny kianjan'ny tafon'ny Mahamasina ka omenantsika amin'ny fotoana mamety azy ny vokatra rehetra nandritra ity fedinany tompondakan'i Madagasikara ity.